Efatra amin'ny fitotongan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena volana maromaro lasa izay no ny andrandra fidinan'ny vidin'ny solika ny vahoaka malagasy. Ny aliny alakamisy lasa teo no niatra izany fidinan'ny vidin'ny solika izany ka nahitana fidinan'ny 500 ariary ny solika fandrehatra na ny pétrole, 20 ariary ny lasantsy ary 50 ariary ny gazoil. Raha ny voalazan'ny ministry ny angovo sy ny solika Andriamatoa Horace Gassian, mirona makany amin'ny vérité des prix isika amin'izao ary ny tanjon'ny ministera dia ny mba ho tafapetraka amin'ny faraparan'ny volana Jona izany vérité des prix izany. Zavatra roa lehibe no mandrafitra ny vidin'ny solika, vidin'ny pétrole eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary ny vidin'ny dolara raha oharina amin'ny ariary. Raha ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no resahana dia 240 faingo 130 izany ny faran'ny herinandro teo raha tonga 740 izany ny fiandohan'ny taona. Misy elanelam-potoana ny fahazahoanan'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny fampihodonana azy ho lasa lasantsy, solika fandrehatra sy gazoil no isika tsy manana ny rafinerie intsony ka roa volana eo ny elanelana eo amin'ny fidinan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny ampiarana izany fidinan'ny vidin'ny solika izany eto amintsika.